misy afa-tsy matonotokana raha ihany nanakatokana ny manjery eto. Zay dia zao a mino zany zay fa isokatra tsy ela ro hainao manjery reo. Zay zany fitakiana vodiny. Faharoa dia ny hoe miangavy zay a tompona andraikitra sy sampanaram-panjakana tsirairay avy mba hanamora ny fahazahoam-baovao. Satria tsy tokony tompo tamin'nyono amin'ny zava-misy marina ny firenena mihitsy ny any firenena. Tsika mpanao gazety zay no andraikitra sy ny adiditsika. Fa ny tompona ndraiky mpanjakana kosa dia tokony hoe isokatra amin'izay a arana fomba fijery vaovao a efa navaritsy ny mpito mandrivotr'olona ange ny pizity ny régime socialiste donc zany a andaotsika hivantsina zavatra vaovao. Fahatelo farany dia hoe fahaisakina-tsika mpanao gazety alohatsika tsy fanenjika lavy eto fony fa nipakavaotra valalakarona eto a fa andao avondrona ny hery a andao hibanjina zavatra vaovao a andao avalona zay zataontsika hoe zavatra disadisa sy fifandira nytanetitany. Zay zany dia izy a dia miandrandra zavatra vaovao zany e. Andro moa raha ny rahantsika malala ny daton'ny 3 Mai andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalahana isaboana gazety. Dia izay ny antony votsika eto androany zao. Mikasika ataontsika hoe fahalalahana voaza sy ny hoe tsy voaza dia zao. Zava-misy aloha zany a dia hoe mbola tsy misokatra foana ireo hainao manjery rehetra nikatona nandritra iny krizy sy isoarivo iny. Ny filoham-pirenena dia efa milaza retany-rendanitra fa ho amin'ny roso amin'ny fampihavanana sy ny ataontsika hoe famelan-keloka. Mino zany zay ataon'ny sendika fa tsy ho diso anjara amin'izany isika mpanao gazety a ka dia manantena zany zay a ny fisokafan'ny hainao manjery rehetra nikatonareo satria aleo azava ny resaka fa antony politika daholy no antony anakatonana no hainao manjery reo. Mety hisy laza angambany hoe mbalika lalàna ny sasany na hoe niopefo ny sasany. Za dia mahasamy laza amintsika rehetra fa raha nandritra ny 9 sy 10 minakaty na ny hainao manjery mpomba ny fotoana teo anoloana na ny hainao manjery zay mpomba ataontsika hoe ny fitondrana tetezamity mety samy misy fandikan-dalàna daholo angambany. Fa le hoe justice des vainqueurs zany zay foana ny zavatra misy eto amintsika nge. Ka hoy za hoe aleo a avalo lany amin'izay zany zavatra zany a sokafony ny hainao manjery a dia miara-mibanjina zavatra vaovao.